Makasika ny sosialin'ny mponina kosa indray mitaraina ireo mpivarotra solomaso sy kankan ery madinika eo anivon'ny tsena nandravoangy vokatry ny fananganana trano eo anoloanan'ny hevavadiny tsena izay varotan'izy ireo voalaza ihany koa fa fiantsonana ireo fiarakodia ho an'ny mpividy entana eo anivony izany toerana izany esekilana nefa tsy mahalala ny fitsanganana izany trano izany ny lehibe ny fokotany ao an-toerana. Anapa-kevitra fa hivoaka hivarotra eo anoloanan'ny tsena ireo mpivarotra kankery solomaso ao an-tsena Andravoahangy raha toa ka tsy misy ny fijerena akaiky ny tompon'andraikitra ao anatin'ny herinandro mahakasika ilay trano ahorona eo anoloan'ny tsena Andravoahangy. Mitaraina araka izany ireo mpivarotra fa noho ny fandaminana taony avy amin'ny komina tamin'ny taona 2024 no nahatonga ireo mpivarotra kankery tambatra ao amin'ny tsena fivarotana solomaso izay rambaran'izy ireo fa tery tokoa. Manaitra ny tompon'andraikitra araka izany izy ireo ny mba hijerena akaiky ity toetra raha ity. Ny zava-mitranga zany zao dia zao ty toerana ty zany mivaka kankery teny taroa dia fandaminan'ny komina dia ampidirina zany le kankery teo mba sy ny hoe endriky ny tanàna fianelingelina amin'ny famovoizana sy ny filaminana dia ndraiky zany le varotra ny ampidirina tato no fandaminan'ny komina dia tamin'ny herintaona zany misy nanorona trano teo Andrabana efa vita mihitsy dia zao ndray misy manorona trano dia Andrabana dia zay tsena kely varotra maniny izy dia sorona teo dia nasiana varotra ndray natao pompier le parkina tatsy dia ty ndray zany ny parkina anay ary efa nazaonay taratasy mihitsy ty parkina ity hoe parkina anay ty dia gagy zay tsy mifampiresaka taminay zay nanao anio fa dia tonga dia nanorona trano teo zay ankeny tena olana mihitsy aty le mpivarotra zany sarotra mihitsy amin'izao fotoan'izao manao anazy milamina fa tena ohatran'ny hoe izy ny tetaloha tompo-toerana nefa ny sola dia tena trano ndraiky raha mpivarotra koa afaka manao trano raha ilainy zany zay koa afaka manao trano raha ilainy zay mba hiverina amin'ny placenay zay zany le olona. Nambaran'ireo mpivarotra fa tsy vao izao no niseho izao trano izao fa efa tamin'ny herintaona nisy olona nanangana trano manoloana ny tsena Andravoahangy izay anisan'ny mpivarotra solomaso ihany ny tompony saingy efa nisy ny fijerena akaiky izany nataon'ireo tompon'andraikitra ka voaterina rodana izany trano izany. Mahakasika ity fanorenana hita amin'izao ity kosa dia nambaran'izy ireo fa tsy mbola fantatrena ny tompony ilay trano. Raha nanontany ny heviny mahakasika ity raharaha ity ny avy amin'ny komina izahay dia nambarany fa eo andalam-pandiniana azy izy ireo hatramin'izao.